Ivadika vaovao hafa isika fotoana famaritan'ny orinasa tetikasa entina ho tanterahana mandritra ny taona ny fiandohan'ny taona tahaka izao ho an'ny Seimad manokana izay eo ambany fiahin'ny primature lefitra amin'ny sanany fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana dia efa voavaritra izany ary ndeha ho fantaritsika teo anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Iverina anao Société ny Seimad eo ambany fiahin'ny primature lefitra amin'ny sanany fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana. Io no anisan'ny vinanasa goavana ka sain'ny Seimad tanterahana. Raha fanarenana no tena nesan'ny Seimad tao anatin'ny roa taona farany, amin'ity taona 2024 ity kosa dia maromaro ireo tetikasa tanterahan'ny orinasa momba fanondrenana trano fonenana. Anisan'ny toerana isin'izay tetikasa izay ny 67 hectares Ampefilo, Anosy Alambotra Atrimo ary ny amin'ny Betizaraina. Tamin'ny 2013 dia efa nisy an'io ilay trano efa manomboka ireo ny chantier ary ny ampahan'ny anankiray raha amin'ilay 69 appartement itsy amin'ny 67 hectares dia efa mandeha koa izy ny fototra zao efa vita daholo. Io trano amidy ary misy efitra roa, efitra telo, efitra efatra. Ny tiana lazaina amin'io zany dia ny eo amin'ny 1,900 trano izay mbola vao any amin'ny fototra dia efa lafo. Io zany dia ny mbola vao tafiditra anatin'ny programme Seimad 2014 ary ankoatran'izay zany dia misy ireo na programme hafa ohatra amin'izany fananganana trano maro satria mihevitra zany Seimad fa tokony hiverina no Société indray indrindrindra moa Seimad keo no tête de file amin'ilay famolavolana ny lalàna mikasika ny politika pirenena momba ny trano fonenana izay efa mandeha tsara amin'izao fotoana izao efa tonga ny troisième rapport zany. Seimad misy moa iarahana miasa amin'ny ministèran'ny vice primature amin'ny aménagement sy ny ministère maro hafa koa. Dia zay zany le programme amin'izao fotoana izao aloha zany azo lazaina. Ankoatran'izay zany misy programme ihany ohatra hoe misy fananganana trano izay misy partenaire amin'ny filaza azy zany mpiara-miombonatoka ny itsy Ampefilo eo misy amin'ny Budokan amin'izao fotoana izao zany dia iverina zany fa ho arodany io Budokan io dia hananganana trano appartement ho amidy ihany koa ahafahana miditra ho atsikirikely anatin'ilay politique nationale du logement. Mikasika ny vidin'ny trano indray dia miankina tanteraka amin'ny toetoetry ny trano ahorina sy ny fifanarahana izany. Ny anaovana ilay politique nationale du logement dia mba ahafahan'ny malagasy rehetra ny afaka mba mieritreritra hoe afaka mba mahazo trano izy indray andro any dia efa niazahana zany hifanaraka amin'ny vidim-piainana aloha zany le izy sy jerena ny fahefa vidin'ny olona amin'izao fotoana izao. Raha le trano lazaina hoe trano za tsy teteny ohatra hoe trano mora satria le trano mora zany tena logement social fa le ataon'ny Seimad logement économique zany hoe ohatran'le Société Ampefilo sy 67 hectares reny nakabeaza misy efitra telo, efitra efatra, efitra roa koa moa arakara satria tsy dia janona foana amin'ny hoe efitra roa, efitra telo foana Seimad fa afaka manao logement économique, manao moyen standing, manao standing koa anatin'ilay programme. Dia io arakaraka efa vidin'ny olona fa ny logement économique tena efa nataony kajikajy rehetra dia iverina fa ho zakany rehetra sady le izy kio tsy dia tena natao hoe tsy maintsy tolo-botsitra na kasy ny filazantsika azy amin'izao fotoana izao ny andavana rehetra fa azo aloha mandritra ny taona maromaro. Misy fiaraha-miasan'ny Seimad amin'ny banky amin'izany amin'ny BOA. Manomboka eo amin'ny 80 tapitrisa ariary izay ahorin'ny Seimad ary tafiditra amin'ny tetikasa 420 amin'ny ankapobeny dia famerenam-bola manomboka eo amin'ny 4 hatramin'ny 17 taona no iarahan'ny Seimad sy ny BOA hatreto.